dia vola-kakafotra tokoa ny fiainana eto Madagasikara. Izany hoe ny omaly ihany ny omaly. Aorianan'ny fifidianana ho solombavambahoaka iny tokoa mantsy dia verina amin'ny fiainana andavanandro indray ny vahoaka malagasy. Verina amin'ny fitsakarahana ny hohanina anio sy ny hohanina rapitro. Ireo mpanao politika kosa tsy hitanao teny amin'ny vahoaka intsony. Efa adino izany. Tsy any amin'ny vahoaka intsony no olandry zareo fa any amin'ny seza, any amin'ny isa-tseza ho azony eny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza, fa mieritreritra ny tombotsoa ho azony zareo. Ireo malagasy nifidy azy kosa izay nahazoan'ireo toeran'ireo adino hoe 5 taona indray any indray isika mihaona. Raha mbo antontona any amin'ny varavaran'izy ireny ary ianao any amin'ny biraon'izy ireny, ho sahirana tokoa, tena ho sahirana. Kanefa rehefa nila le vatonao nafahany nahazoan'io seza io, hainy mihitsy ny nanambitamby anao sy ny tsikitsiky rehefa nahitanao. Indrisy mantsy ny zavatra heninao amin'ny ainao aman-jery samihafa hitanao amin'ny gazety an-tsoratra na am-bava na amin'ny radio amin'izao fotoana izao, dia tsy misy afa-tsy ny hoe alabado tary, nahazo salanisa toy izao ny kandida toy izao, nahazo seza toy izao ny atoko tary, nahazo seza toy izao kosa ny atoko tatsy. Izay no malaza izao. Fa raha ny fiainam-pirenena, raha ny mombamomba ny hahasoan'ny vahoaka malagasy, dia tsy ho heninao mihitsy izany amin'izao fotoana izao. Fa ny seza sy ny ady vava hoe nangalabado, izany no heninao isan'andro izao. Dia eo indray aloha tsika raha malagasy, matory indray aloha tsika, verina amin'ny fiainantsika andavanandro, isika ihany no hiady ho antsika. Fa ny mpanao politika efa nadio ny rano mitana.